SF Radio. Aretin-tsainy tantara no soratan'ny Anaivo. Ovelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy. Miaraka amin'ny Sofaniry, ny Ravo. Mandray feo, Yanja. Manila ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Mananto tosary, Chiady. Safidy eo miantso angery tovavy ry zany mahafantatra zany izy alolo atonina de hita eo salamo miantso ahy ianao hoe ino letsy a ahoana koa re la zany ela izy zany iza moa raha tsy mahadiso ary ka sitraka letsy a fangany io vapenysipany tsy tadidiny latsony de namako sa ohatray inona koa ary samy vanontanianareo zany fa tena tsy tadidiny lahy mihitsy ve za tsy zany ka hitanao leo ngamba alohatsika makaseza mihitsy de any azavaiko anao lavalava ihany le resaka kandondray ariko ahoana ery anaty zaridaina ery mety aminao mety foana ka sady efa te hiresaka mavy amin'ny lahy mihitsy io va ilana izay tsy nioana an'izay ry safidy ka andao arao eny hitanao 5 taona lasa zay de niarana loza-pifamovozana zany voatona mafy ny fahatry ny lohako ka nitarika fahaverezan-tsaina tamiko le izy tena lasa dala mihitsy moa zany raha tsorony andrekaka eo de nitsabona teny amin'ny hôpitaly teny foana zany voaray volana ange zay mivoako avy teny anga sitrana sangy fitadidiako aloha zany mbola tsy miverina tsara de zay tsy natadiavako aloha ioko mba mampalahelo koa letsy zany nahazo any lahazany ka tsy naharaka an'izany ndray kosa aloha za koa moa efa 9 taona zany tsy teto Madagasikara fa iny lasa nano fianarana tany Amerika iny ay ve tsara kosa zany ko resaka informatika ny anarako tany vita ny fianarana de zao nody eto tanindrazana zao fa rahapaina ihany aloha zany ela tafavoaka soma tsara tao anatin'izany rehetrarehetra zany mbola ho elaela voazo lazaina hoe tena sitrany mbola tena banga be iny fitadidiako fa mety ho tafaverina amin'ny loany ihany ve nefa raha ny filaza amin'ny mpitsabo aloha de mety ho tafaverina ka saingy mila faharetana sy fanazara-tsaina fotsiny de misy fanafody tsy maintsy hoaniko ihany koa zany rary soletsy ka akoatran'izay inona hono ny vaovao zay ela be zay tena mba manatsafa koa tianao tiako inona moa ny vaovao tantarako aminao samy tsy misy maharaka tsika zaoko vao manomboka manangom-baovao nge za io zao efa nlazaiko taminao hoe maty dada mbola ka za koa zange tafavoaka teny amin'ny hôpitaly vao nahafantatra an'izany efa 5 taona lasa koa zay nahafatesany maty nisy namony tao-trano ary efa migadra rena vandoza zany ve courage letsy tena taona ratsy ho anareo zany le taona iniko ilany hiditra hôpitaly dada amlisany koa zany maty asa hoe inona loatra angano raha tsy nataonay loza tony loza rehetra ihany re zany aza manahy la fa eto foana nampianlara misy manahirana za sela angeny tena pekama be le taloha reny ohatrany rano sy bary mihitsy zany de mahatoky anao raha izany ko ay velata mba mahalina ty fandarany de variny eto ako ay ve io resaka vonolo io ohatra mba tena mahalina tokoa aloha izy io isaky ny zomary voatro mandeha fonako ay kosa fa lasa ihany no saika eto ampijerena nyty eto
hoe ahoana litery safidy inona ny mahalasa saina ny lamy zany a hoe mba iza marina moa zany na vita namono ny dada tantara efa lasa letsy zany aza miresaka an'izany lafa aleo ivalina any lesy zany ry safidy efa haiko fa efa lasa sangy mba tiako fantatra hoe mba iza loatra le tsy vanina nandatsaka ny aindraiko dia inona ny antony namonoana azy olitery safidy efa hoe avelo ahy zany hidaboko any mamofo tany mandro fotsiny lesy zany olo-pantatra ihany ve sa fa ela ve tsy mahazo teny gasy sa ahoany tsy te hiresaka momba zany mandreraka lasa nyrito mifidy sady tiezitra mafy tsy azoko tsy te hamaly ny fanontaniako mihitsy izy ohatrany hoe misy zavatra feniny zany aleo raha nga kanto vady mihitsy indray zany manontaniana tsy maintsy mahazo valiny mbola manao zavatra na ianao kanto way aza manaitra ohatran'izany fa tsy tiako ry safidy azafady ary tsy nahaposika hoe ataitranao le fanontaniako teoko misy ilanao anga fa maninona ho ianao nohatrany miavinavina sy tezitezitra amiko izany foana tsy mahafaly ianao nga ny fisiko ato sa asa tsy zany fa mba saika anontany ianao fotsiny aho anontany inona ny momba ny nahafatesany dadako fantatrao ve iza ny namono azy ataonao inona nefa tsy ataoko ninina korika mba tiako fantatra fotsiny tadidinao isolom-panampy anareo inona mono azy isolo ve ie tadidiko indray raha isoloka tena marina ve zany eno afaka manasa vilia pilina mihinana amin'izay ve eny ary misaotra anao namaly io isolo ny namono ny dada marina aloha fa mbola tsy miverina amilony ny fitadidiako sangy fantatro tsara raha isoloka mbola voasivy taona moa ny solo dia efa niara-nonona taminay zazalahy kely tsy manan-kelofana izy dia dada ny antra azy no tezay ny ohatran'ny zanany laterana ary niara-lehibe taminay sy fidy teny tsy mahampino hoe solo na vita namono ny dada mba inona loatra re ny antony ka maninona moa zany raha mamangy azy any amponjany mihitsy ahy tena tsy mandry raha ngany saiko fa aleo makany mihitsy nanontany amomba n'le olona namono andrainareo safidy androany dia ahoana ny valianao ve ka misisika be ny ahafantatra an'le olona izy dia mivaliako ny faraniko orkanto tsy tokony namaly azy ianao na nisisika ohatrin'inona azy izy nanontany akonga izy tsy mivalikoko rehefa tsy nahazo valiny taty zany dia nakany aminao ndray ka efa vita zany orkanto efa namepetranao mihitsy nge eo tsy resaka amin'ny momba ny nahafatesany dady ampy azy ny fahafantarany hoe nisy namono izy tapitra zay ka efa hoe nisisika mafy izy dia farany mivaliako fa manirikiry kanto mitady hoenty ny fihetsem-pononga ianao zany tsy tokony aneo fihetsika mampy ahy eo masony mihitsy tsika tadidio zay azafady ary dia ahoana tokoa moa zany raha fantany ny tena marina momba ny nahafatesany dada tsy tokony ho fantany zany raha mahafeny fihetsika eo sy ny fihetsem-ponao ianao zay ihany miarery anga iny tsika moa zany ny tena marina za dia ianao dia isolo indray azoko azafady eky fa somary tarakely tarabe mihitsy fa tsy kely fotsiny fa mbola taisa zany ilahy io sanatory atoandro dia tsy tafafo tsy zany fa mbola nijery olona tany am-ponjary ahy ohatry fa iza koa zao nijereva ny lahatany hitandry mijery n'le olona nahafaty ny dada ay ve mifafantatra elanga zany olona zany tadidinao ve solo le hoe bandy kely nampiny dadanareo ve izy mihitsy iny nge olona namono ny dady
ataovy sereo koa ny tena nahoana ohatra ny tsy mihinao an'izany ary sitraka tsy mihina hoe solo na vita nandatsaka ny ainy raiko fantatro tsara manko ny fandraisan'izy ireo ohatra ny hoe raisy zanaka mihitsy izany a kanefa izay ary ny zava-misiko mety hoe nisy tsy fifankazahoana ohatra teo amin'ny zareo fa mety tsy saronao fotsiny hainao ihany moa ny aretinao tsy ry sitraka ekeko hoe mbola verivery dadika saingy raha momba ny solo indray a dia haiko tsara dia ahoana ozy izy solo taminao ka tsy netiny resaka betsaka tamiko iziko nanaiky ve nefa izy hoe izy namono ny dadanao izy aloha nanaiky saingy tsy nahary izy lahatra enitaona hono ny saziny 5 taona zany zay vitany dia heritaona sisa von'olona ve dia hoe 1 taona fotsiny sazy misy zavatra tsy milamomaona ka mety hoe nahazo famelan-tsazy kosa angamba ny iziko na koa hoe tsy fanahiniany le izy moa efa nanambady eny tokoa efa niaraka tamina olona ihany izy raha ny fahalalako azy farany ary efa be voka mihitsy raha le vehivavy tamin'izany ko koa manina raha izany olona niaraka tamin'izany indray no ady adiany lahy ka izay mihitsy izao no ataoko ka sady tadidiko ny adresiny engany ka mbola tsy niova fotsiny SF Radio. Kanto efa nafenonao tsara ve le zavatra nomeko anao tamin'iny a Ie, efa nafeniko fa ahoana zany fa ohatra ny lasa mikarokaroka be zany nge safidy ny amin'le momba ny nafatesany dada tonga tany amponja tany amin'ny solo mihitsy nge on'izy anga eno a dia ahoana lizy aloha zany tsy de mbola misy hoe zava-patany aloha hatrety fa rarako mafy ianao tsy resaka be amin'ny momba ny efa haiko re zany fa zany koa naverimberinao amiko isan'andro eto eny ako miteny fotsiny ihany aloha fa tandremo a mazotoa ke merci sao dia ampiana ranom-boankazo aloha ny ianao oka amin'izao letsy fa efa mety ireo a tena nahoana ny diany latany amin'ny olo tiany solo eo indrindritsika izao tonga tany amin'ny adresy saingy efa mifindratrano efa ela hono le vehivavy izany na nytanitany manodidina moa ary tamin'izay no nahalalako fa navita trano tsy lavitra ny renivohitra ary zareo araka ireny antso efa mifanaovantsika ireny eny fa tsy dia afaka nyresaka tsara moa tsika tamin'ilay antsoko tiako fantatra daholo mipitsopitso mba hafahako manampy an'lahy dia nakeny amin'ilay trano ny vaovao zany lahy mazava ho azy atsara n'izay trano zany zany hoe somary kelikely fotsiny lono ny anay dia tafaresaka tamin'ilay vehivavy ihany izy sy le zazavavy kelina zay moa zany natao mino fa le zanak'izy solo iny mbola afaka nanarahany izy solo ihany ondry zareo taloha ny gadrany solo nahagaga azy koa fa nanome vola be ho azo ny solo ho fanampinan'io trano voanaorona io laza nefa izy fa tsy fantany mazava zay nevin'le vola solo koa moa zany tsy ny teny milaza tamin'ny marina mahanomboka mahaliny zany tantara zany a dia inona ny ao an-tsainy amin'izany tena hoe tsy solo namono ny dady fa nitambazana vola izy mba hisolo vaika an'le tena nahavanin-doza tsy mbola manana porofo ahafahana manamarina an'izany eny efitsika hatreto ka inona indray ary zany no manaraka fa tena te hafantatra marina mafy mihitsy zany ianao io ka tsy tiako fantatra ve ampitototo ohatran'izao sady mety hanampy amin'ny famerenana ny fitadidiako iny ny fikaroana an'izany ka andao indray ary ho any amin'ny polisy dia resaka amin'ilay ny andraikitra ny fanadihadiana momba ny indraraha iny ary inonay tsy tao an-tsaiko hevitra mety fa andao ary salaminareo inspecteur Matio no manoloana anareo mitady aho nareo saika ny tany ianao zahay tompoko fahafatesan'ny tompoko la
Jimbiarson Joseph. Ianao manko no niandraikitra ny Andrara iny. Tsy zany fa zany zanany Lamato inspekteur. Ay. Narary foana moa dia voaingana no nivoaka ny hopitaly. Dia tia hafantatra ny tena marina momba ny nahafatany raiko izay. Jimbiarson Joseph hoe? Eny tompoko. Tadidiko tsara iny raha iny ka. Efa 5 taona lasa nge zay raha tsy diso ahy. Ka zay indrindra inspekteur. Dia ono a marina inona zany no tianareo fantarina avy? Ny vala ny fanadihadiana nataonareo polisy ka sao dia mba misy azonao atao ohatra. Araka ny fanadihadiana nataonay dia le tovolahy antsoina hoe Solo izay nipetraka tao aminareo ihany no nafaty azy. Raha ny tena marina nisy fandikana hono teo aminy sy ny Raintse dia somary voatosiny mafy ny Raintse ka nivadibadika nanaraka ny tohatra le seza roulanty nipetrahany dia izay nitarika amin'ny fahafatesany. Seza roulanty fa angamba dada nampiasa ny rinika. Ohatra efa tsy fantatrsenga tapaka lalandra manko izy iniko. Tsy izany inspekteur fa voadona mafy no niloza mpifamoivoizana ny lohan'izy io ary mbola betsaka mantsy ireo zavatra tsy tadidiny fa azagaka aloha ianao. Se zany le zanako tompoko lahy niaran-doza tamin'iny andro iny ko. Tamin'iny andro iny? Eno a. Tianao tenenina ve dia hoe tamin'ny andro nahafatesany dada niaran'le lozam-pifamoivoizana? Za indrindra isay ihany no tsy tao an-trano tamin'ny andro nitsangan'ny loza tamin'iny. Hay se niaran'ny lozam-piarakodia avy miady amin'ny fahafatesany eny amin'ny hopitaly se tamin'izany. Dia onao inspekteur? Ahoana zay? Iza zany no nitorika nahatonga ny Solo niditra aponja? Eny tokoa? Ireo rehetam-po tamin'ny tompoko lahy Raintse no tena tsy nanaiky raha tsy nigiady Solo hoe. Ary le zandriko ka? Ifidy moa? Tsy dia narisika loatra tamin'le fitoriana izy saingy tsy nahasakana an'ireo havanareo sasany zanyko. Dia iny Solo nidoboka aponja inyko fa maivana ihany aloha no sazy azony. Izy raha teo aza mbola afaka nanao ny mariaziny sady nahakotrokotroka mihitsy tamin'izany. Mazava zay inspekteur. Misaotra anao nanaky ny heringelenina sy namaly ny fanontanianay. Dia angatadalana amin'izay ngamba aloha zay dia tsy misy isaoana ka omendalana nareo dia mbola maka Raintse koa za moa ato foana raha mbola misy lanareo ahy. Eny ary tompoko, misaotra indrindra tompoko. Ohatry fa ina koa iny nampiritona ny safidy hivoaka tampoka teo io. Aleo enjay anaingana any ka. Safidy, andraso aloha Safidy. Fa misy inona? Tsy misy inona ka. Narary tampoka fotsiny lohako. Ohatra hoe misy zavatra mitady ho tsaroako izany saingy tsy dia mazavako. Izany veletsy. Dia inona ny tsaroany lahy? Taingina seza roulanty. Ay tokony ka tapaka lalandra izy iny. Marary aza ny lohako izany sitraka. Mipetraha mihitsy aloha elahy mipetraha etsy tsisy ndalana etsy dia sotroa ity rano ity. Misaotra. Mitady ho tsara koa le lozam-piarahako tiana azo ao kanefa. Inona ny tadidiny lahy? Za mirimorimo mafy mitondra fiara dia misy fiara nanenjika. Nanenjika ahoana? Dia fiara ohatriny ahoana? Fiara fotsifotsy le izy. Ohatran'ny hoe fiara mifidy izany. Nefa tsy haiko hoe mbola manjavozavo be atao saiko. Izany veletsy? Tsy azoko. Fa teo ve izany fidy tamin'izany aran'iny loza iny? Ka mila manadihady tsara ny olona ao aminareo elahy raha izany. Tena izay mihitsy izao no dia ataoko ka. Misy zavatra fenon'ireo mihitsy ao fa tsy haiko hoe inona ny antony. Andao andeha amin'izay tsika rehefa tonitony ihany le aretina andohako teo. Kosa eo ary fa apiako elahy hitsangana.
iandao aloha andeha hijery sakafo kely fa noana mafy koa zany. Ka na za koa arako. Tato zany ny hevitranony dada. Ary moara aloha lehibe sy fandriana ray sisano ato. Tsy misy na dia hoe sary ray fotsiny aza. Mampalahelo aloha dia le za tsy mahatadidy akory le endriky le raiko e. Dia ary iny ny tombosisika anaty armoara eto zany. Hoe boky kely ty. Tsara hafina kosa izy zany e. Mino fa tsisy nahita antony ty matoa mbola taraka ato e. Tena ny diarany dady ty. Oy, misy olona manatona zany fa aloha fenina ato anaty akanjo ty. Fenina mihitsy. Fa maninona ato lahy? De taiza moa no nazahoany lany lakileka ha? Efitranony raiko tato. Inona moa mahagaga ny lahy am'izany a? Tsy mamaly ny fanontaniana napetrako ange lahy zany e. Nazahoako ny fanalahidy eno a. Nalaiko tsokosoko tao any efitranonareo. Hay kosa. Fa fieninareo amiko marina dia avelo hikariko azy. Tsy azoko letsy momba ny nahafatesany dadaka. Maninona moa fafanareo ny fisiny a? Maninona misafidy zao no lazaiko any lahy. Efa nolazaiko any lahy reny a ny marina rehetra. Ka ina ihany mbola tadiaviny lahy ka? Tsy rifidy misy zavatra tsy mazavazava fa aiko. Ary tsy maintsy fantatro zany. Ary mba angalako fa tsy. Inona daholo ary zany e. Maninona ny zavatra efa milamina ny tadiaviny safidy korontanina indray. Hitady ny marina hono izy. Dia raha fatany tokoa moa zany ny marina dia ahoany e. Ka ina ahoana ny vaovao letsy? Misy dia misy tokoa. Tsy androko aza ny ilazana azy aminao. Zany ka tenenao ainganaro moka. Ka zao e. Midy foana ny efitranony dada hatramin'ny voahako ny hopitaly. Dia nitady ny fomba rehetra nidirana tao ary azoko ihany ny fanalahidy ny farany. Kaka fa ohatran'ny hoe ny fafana mihitsy ny fisiny dady. Tsy nisy na dia tamihana sary ray aza hitako tao. Ary teo tsikarotro fa tsy misy sary ny dada tsy mihitsy ao an-trano. Na koa hoe zavatra momba azy. Sena mba tsapatsapa tao anatina armoara lehibe iray zany ny tanako no nahatsapa zavatra. Zavatra inona letsy? Tiany etiko ty. Ny diary ny dady ty. Nataony tsara pirina ary soa ihany. Fa ahoana? Misy zavatra mahaliana nga ao ana? Misy dia misy tokoa. Ary eo fa makiko santionany ianao e. Mihaino ary ahy e. Ka tonga lany tsara raha ny sofina. Androany 13 septambra. Nitaraina tampoka kanto fa ny kiasy tanana azy matetika ho ny fidy kely vadiny. Androany 20 novambra. Voahidy tany amin'ny posty ny polisy fidy kely. Tratra nidoroka zava-mahadomelona hony. Dia atondray 30 volana novambra no tereny fidy kely zaraina ny fananana. Tsy nanaiky ka tezitra mafy izy. 14 desambra nitory ny ray aman-dreniny kanto noho ny fikasihan-tanana be loatra ataon'ny fidy kely any kanto zanany. Satona fotsiny leo e. Raha ny fahazahoako azy zany dia soratany dada ato daholo ny toe-javatra mampalahelo azy. Dia hono i fidy raha lanao ve zany le hoe fidy kely lazaina eo io? Mazava ho azy e. Malala fidy vadiny kanto firy moa ianao dia mitondra antsika makaiza nefa moa ny fahalalana an'izany rehetrarehetra izany ka. Tonga dia vatamiko angambany novo no mifidy dada. Na koa hoe nanakaramolona aminona azy. Tsy izy zany fa isolo. Manamarina zany le vola be azony solo e. Moramora ihany aloha fa mbola tsy manana porofony amin'izany ianao dia inona nefa ny antony anaovany an'izany ozy izy ianao? Satria naneringerina azy angambany. Mety resaka fananana koa.
voatanisan'ny dada ato amin'ity diary ty dolo ny toetra ratsiny e. Ny fampijaliany any kanto vadiny sy ny fanereny any dada anome vola azy sy zara fananana. Mangony fotsiny moa zany ny fitoroan'ny zava-mahadomelona. Kanefa tao hitako tsotra ihany ary ange ny sanjinao endry safidy e. Nisy fotoana manko zahay tafahoana dia nondresadresaka teo. Adiniko marina ny resaka nylan'izay. Fihetsarambela tsy dolo zany ry sitraka, satria fa azo ny zinolainy dia mody endry amin'izay ny dala. Ary zao vao tena azoko antoka fa fiarany fidy tokoa lena nenjika tamin'iny niaran-doza iny. Ary mety nokasaina ny vononao koa angamba tamin'iny andro iny saingy tsy matiny. Karaha izany ange noho izy mila mailo ihany ialahy sao dia omana izy ka mita an'izay tsy vitany nandritra an'izay 5 taona lasa izay e. Aza manahy ianao ry sitraka fa efa tena mailo ah. Ary kely sisa dia ho fantatsika ny tena marina. Tianao ireny mikarakara an'ireo voninkazo ireo safidy. Isan'izy akoatra hikarakara an'ireny tokoa moa e. Afaka mifandimbotsika ka. Oko izao fa aza misahirana. Fa maninona ho akantony ohatran'ny hoe miavona amiko izany foana e. Izany ve ny fahitanao azy? Izay no hitako sy tsapako e. Sa kosa ve nisy zavatra nataoko nampalahelo anao taloha fa tsy tsaroko? Tsy hitako izay avalinao momba an'izany. Ro aiza sady ianao andraso aloha e. Aza tazonao ny tanako ry safidy a. Mbola betsaka ny raharaha miandry a. Ka misy fanontaniana tiako petraka aminao vetivety eo morokanto fa inona ary ty momba ninona? Tsy aholakolako ny resaka ka. Mbola mikasy tanana anao ngafidy. Inona ny hidiranao amin'izany? Valy fotsiny amo hoe so de tsy mbola nikasy tanana izany fidy raha izay ny tianao fantatra. Afa-po. Azafady amin'izay ianao fa hiditra anao raharaha e. Lasa avy hatrany izy raha vao natazana ny fidiny tsirika any atery ambaravarakely. Tsy mbola nikasy tanana azy ny fidy. Dada nefa dia nilaza ny fanohitra amin'izany ao anaty diariny. Sa ve hoe matahotra ny fidy izy dia tsy mahasamy laza ny marina amiko. Aleo loatra sy ny sitraka dia iroso midingana manaraka indray. Savita, satria resaka kely amin'lahy aloha vetivety. Ka laza koa aza mba manana resaka atao amin'lahy. Niatsotra ka. Zao aza dia korotan'ny lahy be loatra kanto. Marary fongely tia izy iny e. Fa zanga moa manakorotana azy. Dia tsy haiko aloha fa izay ny fahitako azy sady mitaraina ty amiko foana izy. Ary so dia lahy kosa raha tsy makasitraka ny fifandraisanay. Za indray dia tsy manakana anareo tsy hifandray velively. Fa zao letsy asio fetrany ihany ny resaka ataon'ny laminy so dia hitranga ny nafenina. Tsy zany ny saiko teneniko lesa ry safidy. Hita fa zany no izy rangahy. Misy tsy ambara telo tsy tiana hivoaka ao. Eo indray lahy litarika ady letsy ry safidy ny tena marina ary zany re. Efa vaky mihitsy ny ady eo amintsika ary elany natonga an'izany. Mirediredy hoy ela zany no izy mba valio kely aray e. Avy taiza moa zany nazahoany solo vola be nanaovana ny mariaziny. Mariazy zay makotrokotroka sy ny nanorenana ny tranony. Mangony fotsiny vole vola be nomeny ny vadiny taloha nigatrany. Dia fa maninona koa moa zany no misoratra amin'ny ladolo ny lovana velany dada. Tsy misy na dia iray aza misoratra amiko kanefa samy zanany naterany zao tsika roa lahy. Ary farany sady lehibe indrindra. Iza no nitondra an'ilay fiara fotsifotsy nanenjika iny ka nahatonga ny aran-doza. Verisaina nandritra ny 5 taona ary mbola verivery tadida hatramin'izao. Tsy mahateny elahy. Avelako eo aloha isaitsaina an'izay fa lasa aloha e. Tena mihetsy vao fetsony zany toedrara zany marina. Raha izao no to dia fantatra safidy tsy hoe lany marina rehetra momba ny nahafatesany dada. Tena ilaina ndraisana fepetra aingana dia aingana safidika. Nefa inona zany no atao e?
sy misahatra mivoatra aloha hatreto ny fanahadiadiana rehetra so ihany aloha fa nisy sitraka nanampy ary tena mahafo ny fotoana mihitsy tsy miala mifidy aloha hatreto ny ayahako enga nefa mba ho diso raha tena tomponantoka tamin'ny hafatesany dada tokoa mantsy izy mety ho vitako ve ny andefazany atonjy zandroko iny ary azo lazaina hoe ny fandray ampona izay mirahalahy talohan'izao rehetra izao raha ny fitaditiako azy aloha ary misy moto mirimirimy be ty mifanena amiko ty ary manitsy be aty amiko anky izany sady tao mamoaka basy le mitondra azy safidy sitraka saika maty ary sitraka nisy ny fofo amingeny ako e arao tsara aloha sy reny raha totorakovitra mihitsy alahy ka raha in'izany tondra fiara miakatra nyty fiakarana somary maninindininy ny fanehatra tamina moto zay somary nyrimirimy mafy avany ambony avy any namoaka basy avy hatrany avy eo le mpitondran'lizy ary nitifitra vararaka rekakeo so ihany fa tafaviloko mialoha ny fiara de mba tsy voa ny fiara hitanao io andrekakeo anao mahampangoritsina mihitsy izy zany letsy de mety ina ho ny anton'izao e fantapatotry ny ombadika izao sitaka namony biby tsy nahafaty lahy anjara ny landray izao azafady manelingelanareo so de mba azo se faraparitana aminay ny momba n'le olon-dratsy raha ny endriny aloha inspecteur de tsy haiko loatra fa nanao kasika mangamanga izy de akanjo cuir mainty sy pataloha jeans zay ihany zao no azoko ambara eny manampy anay amin'ny fikarona zay ataonay zany fa aza manasy miampy ny sary avy amin'n'itsy caméra de surveillance amin'ny magasin itsy ihany ko de tsy maintsy tratra zay nahavita an'izao fa mandra-piandry an'izay aloha de tsara tokoa raha mba maka-piambina manokana ihany se aleo mail ihany zany ry tena zay mihitsy zao no ataoko inspecteur ka tena efa miatra manaina moa izy tiako ka izao aza misalasala mihitsy mampaharanay mpitandro filaminana raha vo misy zavatra mampiay voara inspecteur nariny ty mampisafilohanao resaka caméra de surveillance inspecteur teo nyresaka an'izay tokoa izy fa hoana zay vao tsaroko fa nisy caméra maromaro tao otrano natao ivelany natao anatiny nefa ngely tsy misy tsony eo na de ray azy izany ve ka tena mety manampy atsika nge zandry safidy tena tsy diso ary sitaka nisy caméra tao otrano tao amin'ny salon ny anankiray de tao an-dalatsara ny anankiray ny tany vilany ray moa zany teo amin'ny parking sy teo amin'ny vavady de nakaiza daholo nefa zany ka tsy maintsy hoe nisy nanala mazava ho azy mba hoe halafinana ny marina le izy koa moa tsy nisy nahafantatra ny fisiny afa-tsy hoe izay tao an-trano ihany ka nefa tena mahavany zavatra rehetra amin'ny fahitana ny olona tsara voarakitra zany tsy tao amin'ny salon moa dadanareo maty avy eny amin'ny lalatsara ambony izy no nikodina anaraka ny tohatra midina lakao amin'ny salon fa tsy maintsy ireo olona tao aminareo ne zany nanalandro caméra reo maninona nefa nasorony tena misy zavatra feniny eo matona sorony tena vao maika mampitombo ny ayahako izy zany so ihany fa tadidiko iny finona daholo ry fidy reto mpitandro amin'ny filaminana manodidina ny tanàny reto ay tokoa moa mbola tsy fantatrao nisy mpitondra moto nitifitra ao ny ange safidy vao tamin'ny maraina teo zany ko de ireo naka-piambiny reo loza koa zany tsy naninona ve nefa izy izy aloha tsy naniny tsy naninona izy aza nge tsy naratra akory de mety ho inona nefa no antony fony zany olona zany ny ainy ka mitady ahita marina de nokasaina ampanginina mandrak'izay safidy inona indray nga zao zany ny tiany lahatongavana amin'izany resaka elahy zany ka saitsaina elahy tery safidy de tsy mety matoky ahy mihitsy marina arary ny araha tsy matoky fa honaka
raha olona tena azo itrikisany lahy maninona raha voaka hojerena ny orona tsary voarakitry ny caméra de surveillance tamin'ny andro nahafatesany dada tsy misy mahatelinareo fa maninona ny nafeninareo ny polisy nanao fanadihadiana ny fisiny zany e mba hanapirofona marina fa tena isolo ny nahafateny dada olo ty safidy tena mingavy any lahy aza miditra lalina amin'ny oraraha io itsono ahy lahy tena fitiavako an'lahy nytenenako an'izany adiny ohatrany tsisy iny tapy inona tsara zany teneniko an'lahy zany so de adino lahy raha fa niraitsika nge maty ary efa nidratra liki ny olomeloko dinina indray no nitadiavy lako ohatran'izany ka isolo ve omeo-pirofo mivangana de ino ny vavany mihitsy ngelity miaiky an'izany teo anatrehan'ny fitsarany nanaiky solo mbola azo ahodikodina vava raha zandro malala pirofo tsy azo nizy amboamboarina na avidiana vola no ilaiko ohatra hoe le orona tsary voarakitry ny caméra ka tsisy an'izany caméra zany tato hoe ny sainy lahy fotsiny mamoro dia ekeko hoe marary saina ary mbola verivery tadidy hatramin'izao saingy tadidiko tsara raha ny fisiny zany ka hitan'lahy tehetsiny ny ray de tery ambony tery ny ray leo be ny saiko ka tenino ny vadinao amoaka ny tena marina fa tena kanto tsy laiky manoka bava tsony ianao na de ndray mandeha azy mandeha nao no miakatra any ambony any manapatra jadina amin'izay nga fidim-panajavady tsisy idirany lany amin'izany marary saina zay filaza ny lazy ly ty tsy maninona hoay ty marina misy taratasy avy any amin'ny polisy ho anareo saika adiniko taratasy mandrarana tsy voaka lavitra andreny vohatra ty dia ahoana ny atao eny voaray ty le tsy famisaotra na tiany lahy na tsy tiany lahy de tsy maintsy mivoaka marina koto mampitomana anao ry kanto fidy sao toe zavatra sao ve ozy ianao de tsy ampitomany ka ohatra ny miferina miaina no firatsy tamin'ny 10 taona lasantray eny izy ka na za koa zangery kanto tsy afeniko aminao fa tena vaky mihitsy ny lohako tena razonga mamitoy de tsy maintsy ho fantatry safidy ihany ny tena marina aleo fantany ihany ka leo be na za koa zange ndraindray mba tehitena ohatranao zany any saingy maninony raha mbola aza atao kery kanto de aleo tsika mangina ihany mahasoa atsika ny tenenako andrian'izany resaka azy fidy resaka manao fangalam-piary isan'andro eto zao ary amboary ny entanao de aleo nareo mianaka aloha alefako makany amin'ny dada sy mamanao makany aloha nareo mandra-pilaminy ty toetra raha ty indray azoko kanefa zao aza atao hitanizan'iza ny fandehananareo mialato dia ahoana koa zany zao natao hoe miandry ny safidy ivoaka fotsiny ka rehefa mivoaka manko izy de manaraka azy any dolo ireo mpiambon'ireo akoatran'ireo mpiambony eo mbavady zany de amin'izay fotoan'izay ianao mandeha tsy maintsy anytany anao reo polisy eo mbavady de valy fotsiny hoe hitsenanjanako any am-pianarany aho hoe de le fiarakelitsika no entinao eny azoko de mba atsorery dada sy mama hoe ho avy any za sy timby kely eny aleo fa iantso azy reo mihitsy azy ao ka iantso azy SF Radio asa raha mbola hotratratsika ato zay le tsy vanina inspekteur mety efa tafatsoko ohatrany vadiny ihany konga many ary hita ihany zany tsia fa misy vaovao tsara olasaiko an'se kosa aloha momba ninony zany inspekteur tadidiny se momba n'le tifitra vary raraka anazy anse tamin'iny marain'iny tsatanay sady le olon-dratsy ary de nyaiky ny eloka vitany mihitsy izy sia zany ve inspekteur de iza ono naniraka azy milaza ohatsy nisy naniraka hony izy raha ny nambarana nefa de valy faty no mantiny nanaovany an'ireny valy faty ize fa za moa naninona azy ony ka ka tsy nety namaly an'izay indray aloha izy ka tsy namaly an'izay mihitsy izy de tsy misy fandraisany amin'ny fidy mihitsy ve zany mbola andala-panady adiny zay zao de hita ihany ny toyany andray tonga sady tsika se ka ndo any ianarany sambotra an'le tsy manjary iny
efa io koa sitraka miandry antsika ko lasa somatsara izy mianaka inona indray zany zao no atao manaraka efa miatanteraka safidy tena raha napozykoatra zao ny efa raha ny tantara mety tsy nandray an'ireny fanapaha-kevitra ireny rayaka sa zay vita any de vita rangaha ohatray ary ohatra ny verina sady koa ngery safidy zany sady ny ampy koa zany polisy miaraka amin'izany aiko selah mbola ato no everiko fa nitsoko ohatran'ireo vady aman-janaka elahy tsy azoko fa tokony hitsoka ho aiza moa za zangaly tia nanao ratsy efa voara-maso avokoa nge ny zavatra rehetra ataonareo hainay fa nokasainy lahalefa hitsoka any amin'ny ray aman-dreny ny kanto mianaka efa saika tratran'ireo polisy nasaina isambotra azy any saingy fetsy le vadiny lahy ka tafaporitsaka inona tsara zao aza ampidirina amin'izao ny vady aman-janako ary tsy ataoko vita mora raha maninona ny vady aman-janako fa de efa mitena zay mampitandrina ny lahy fa everiny lafa moramora koa ngany namono ny lany raiko raha itsika moa zany mba azaolona mifananana rehetra de vonono lahy izy nykasainy lahy vonona koa saingy so ihany fa tsy tanteraka zany tsy misy marina le zany ry safidy elabe zany fa io sambora inspecteur efa feno koa ny pirofo hitazomana azy de miala tsiny fa tsy maintsy manaraka anay ianao andray matofidy tsy maintsy manaraka anay ianao de voaroroy namonina afaty an'ny tomboky lahy dimby ary son josefa rainao misy pirofo maromaro ahafahanay milaza n'izany fa tsy hoe tondromolotra fotsiny akory ka mitandrema fa efa mifindraniny aretin'io marary sy ny dolo ve nareo rehetrareto de pirofo inona koa zany mbala zao ka vao marina zao fa tany an-trano ny solo tamin'iny andro nafatesan'ny tomboky lahy Josephine afaka mijoro favolombelany amin'izany ny vadiny avy eo na raha iantso avy any aminao nanome baiko azy akaty amin'ny vila faran'izay aingana rehefa no adiadiana mafy solo de niaiky ihany fa efa maty tomboky lahy Josefa tamin'ny orana tongavany tsy nisy afa-tsenao sy ny rainareo anefa nitao an-trano tao amin'ny fotoana io avy eo ny tambazanao volabe izy mba hitony tena fa namono ny rainareo manampy an'izany nanafenanareo ny caméra de surveillance sy ireo orona tsara voarakiny tsy ho hita amin'ny polisy nanao fanadiadiana tena ndraso aloha mila miverina tsabony elahy fa tena mbola tsy sitrana tsara mamorona tsangatsy amanorana sy angano eto fotsiny angano ozy elahy jereo ary reto dika mitovon'ireo facture ny vidiana ny dada n'ireo caméra reto dika zany tena misy ireo caméra reo saingy nesorona sy nafenina afaka mijoro vavolombelona koa reo olona no karamaina nametraka azy tamin'izany raha ilaina raha tena olo marina elahy avo efa azafenina mba hojeren'ny rehetra le orona tsara raha tsy hoe efa anypotehana angambany eny hitako hoe tena nikariko sy nanadiady tokoa nareo saingy diso lalana ihany ka tsy ampy hitazomana akory raha zay voalaza nareo rehetra teo tsy ampy zany miala tsiny aleo aloha ianao manaraka anay de hitany to eny io za raha tonga de fatoro izy tsy mila fatorana ka zany ke olona tsy manany eritreritra nitsoko zany mihitsy mailomailo ihany ianao inspecteur sao de ho tafaporitsaka eo koa io aza manany am'izany sy any amin'ny balon ndray tsika miona zay ihany tapabolana sady moa zay zany nampidirana ponjavonjo maika amin'ny fidiko mandra-piandro ny fitsarana azy ekanto vadiny kosa moa afaka mahadidy ho tamin'iny raharaha iny esolo koa efa navoaka ny fonja so ihany fa nisy ny sitraka ho namako fa ratsy zany angamba de asa ze nahazo eo moa ny alaheloko andraiko fa avao maika nanampitrotraka ny fahafantarako hoe ny rahalahako ihany nafaty azy eny efa tantara efa mivalina iny no avy no alohatrehana mikasa norina ankonana miaraka misitraka de lasa mpifankaty tokoa moa zany zaiko safidy misy olona mba vady eo zany fa mba jereo kely ange za mbola mikarakara atao an-dakozia eny akia mety reo mpikarakara sakafo amin'ny raharahana inga am'izany ka
any tolakandro mantsy no fotoana fanaovanay oay fa toy kanto afaka mandroso ve a mandrosory aza miafafa tranonao kondy ato e misaotra ay kanto mandrosoa ikea salama tsara ndry aresy ndimbikely najaniko eny amin'ny dadanay sy mamanay izy ka salama tsara zahay fa saika anaty trano ity fotsiny dre fa misy inona ao anatin'ity boritra itiako boritra misy ny marina rehetra ity ataoko angamba fa fotoana azao marina ie momba ny nafatesan'irainareo tsy renefa ny rahana lareve ve moa marina ke so dia lainga andemena ny sainay fotsiny zany efa fantatra inge marina ary kantony tsy haiko sokafy aloha ty de nareo no mitsara hoe lainga satsino ato enindray arako ka inona avy zany no ato anatin'ity boritra lazay no fa misy ny tena zava-mariny ity ty zao misy taratasy misy soratra hoe ho any safidy vakeo mafy le se raha miaino a ohatra 9 jolay 24 tsarony sieve zay fotsiny nge ny soratra ato tsy azoko de inona koa no tiany atongavana amin'izany tsy arovanao zavatra ve le daty ry safidy ny raso hoe 9 jolay 24 zay vao tadidiko kanefa tsy azoko hoe inona moa niderany amin'ny fahafatesany dadaka fa nisy inona tamin'izany 9 jolay 24 zany lesy a andraso ho tantarako aminao e 9 jolay 24 fotoam-piala sasatra tamin'izay ary tany ambany vohatra dady zay tamin'io raha tsy diso a andro alarobia izay andro zay ny raha nanaka voankazo tany itsaza azy fidy 13 taona tamin'izay ary 9 taona fidy azo lazaina hoe samy mbola kely raha iny zay pita tamina tetezakazo kely iny no nibolisatra tamiko fidy ary avy hatrany de natsipiko ny entako ka tsoraka atao anatin'le renirano anavitra azy ary avitra somatsara ihany izy raha tara kely fotsiny a de angamba mety tsy avitra tsony izy iza raha teo koa moa tsy mbola nainy lomano de tamin'io daty io zahay rola no ny fanao vady fa ifampiaro sy ifanampo ninona mitranga ay koa ve nisy an'izany raha azoko tsara de mangataka ny arovanao azy zany fidy sa tsy zay ny tianao atongavana araka le voadiny fanaovanareo tamin'izany mazava kanefa sarotra amiko aloha ny amelany elony disy ny oatra amin'ny fefy loatra ny zavatra nataony tsy afaka natsoaka ny fitoriana azy mihitsy zany ve fa azonareo roa ny tia mifidy atongavana amin'le tantara diso nefinareo fa ahoana ke sy ireo indray aloha reto hoe tiako raha nareo mihitsy no mikaroka ny tena marina tsy mila mifanampiako eo e re ty ve tsy sara ny dady eny tokoa tena sara ny ty tadidiko tsara ny endrina de efa ela azy zahay ny ona farany de sery dada malala de androany tokoa ndray zany voba tsaroko ndray ny endrika aho ino afa efa sambatra zay ianao any ary mialatsiny fa tsy afaka nanao velomafara iny anao tenako ok'izay letsy a mahereza safidy a ary efa hafa nge reto sary reto zany fa to sarinao sy kanto ange reto ry safidy sarina isy kanto ao eny eno a eo e jereko io eny tokoa fa inona dika an'izao ry kanto kay ay marary azy zany lohako zany sarytsika tokoa reny ry safidy anisan'ireo fahatsiarovanao very tokoa manko ny tantarantsika ndraso izao sary tamin'ny mariazintsika tadidinao ve tsy azoko mariazy nareo ahoana tena marary milipoko zany lohako zany aka rivotra kely vetivety any na ny lohako koa aza
andehana mihitsy aloha ianao dia mba hitondra irano amin'ny vera rehefa any any alahy. Tia ngamba sisaka iny tena zava-dehibe a. Inony ty? Izay dia mirakitra ilay horonan-tsary tamina hafatesan'ny papa Joseph ty. Ilay karohanareo fatratra. Fa lefako vetivety. Le tamin'ny caméra de surveillance ve ty? Mazava ho azy. Jereo tsara dia anjaranareo ny sisa. Le fasoare. Andrekaiko fa tsy. Ifidy kely ozy dada ny antso samy fidy no ny atsony anay roalahy no le anaranay mitovitovy fa saingy tovanany hoe kely na be fotsiny. Fidy kely ny fiantsony noho izaho somary kelikely na dia hoe zahara ny zokony. Fidy indray moa natsony hoe fidy be satria izy somary ngezangeza kokoa. Nanara-po tamin'ny ditra sy ny rendrarendra. Tsy mba nihaino mianatra dada ary matetika izay mianaka no mifamaly. Nanambady ary tsy izy izany fahikanto. Saingy nampitondraiko ny mangidy indrindra izy. Akoatra ny vono sy ny dariko nataoko taminy dia mbola nampirafy azy koa. Be fahavalo no ireo toetra ratsika ireo. Ary rariny raha nisy nikasa ny fofonaiko tamin'iny. Tsy nisy idirany fidy ny tifitra variraraka nahazo ahy iny. Izay voatsaroko avoko ny zavadrehetra. Tamin'iny andro iny tokoa moa tsy nilazany kanto fa hisaraka amiko izy rehefa tsy nentina botiako. Tezitra mafy tonga tao an-trano. Nampitrotraka ny fahafantarako fa nosoratany dada ho an'ny fidy avokoa ny fananana rehetra. Ny famaly zasy dada. Ary voatosiko tsy na izy. Nikodidi niaraka tamin'le sezorolanto fototra nanaraka ny tohatra. Dia izay nanapitra ny ainy. Tsy napoziko loatra ny zavanitrangaka lasa nitsoaka nitondra fiara. Asa mety hitany fidy angamba fa narahany tamin'ny fiarany koa. Nifanenjika izay roa lahy teny an-dalana. Teo amin'ny fiolanana izay no tsy voatazoko tsony ny familiana ary ny fatratra vetrany tamin'ilay vody azo be ny fiarako. Dia izay no nahatonga n'ilay loza nahaverysaina. Ankehitriny ny verina fitadidiako saina tara loatra e. Lala izany tantara navo dia ahoana izany atao tena tsy naposika. Na dia fantatry fidy aza ny marina dia ny tanan'ilay voadiny fanaovanareo le hoe hifanampy sy hifampiaso andray. Dia izay no antony nanafenana ny tena marina sy nanakaramany an'ny solitony tena ho namonindrainareo mba ho fiarovana anao izany ry safidy tsy e. Lasa le olona nanavitra indray ty no raisiko fahavalo. Adala e, marary saina. Izany namoniny ndraiko. Safidy mitony aloha ianao. Oe safidy. Za ihany le fahavalo. Za ihany le fahavalo. SF Radio. Areti-tsaina tantara no soratan'ny Ngianaivo. Novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy. Niaraka tamin'ny Sofaniry, ny Ravo. Nandray feo, Yanja. Nandrindra ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Nanantotosa, Triady.